Eto ndray isika tonga amin'ny fifampizarana mahazatra fa tsy sanatria akory tonga amin'ny tsotsorimamba isarahana. Ary ety ampanombohana ihany koa dia tsy hadinoko ny manentana anareo toy ny fanentanako anareo isan'andro ny mba hiabone ny chaîne, indrindra hanao j'aime ny video ary hametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha ary ataontsika izany zavadrehetra izany mialohana hanombohantsika ny vaovao sy ny zavamisy atao anatin'ny ity chaîne ity. Ny tsara ho lazaina voalohany angamba dia mikasika any vadiny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, tsy iza moa izany fa Ramatoa Mialy Rajoelina. Tao anatin'ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe association fitia officielle moa dia nahitana fampitandrimana. Toy izao moa izany fampitandrimana izany, mampahafantatra ny rehetra mpanaraka ny pejy hafa maro ny mpisoloky mampiasa compte amin'ny anarako sy ny sariko mba hanaovana asa ratsy. Milaza ampahabe maso eto ny tenako fa tsy izaho velively no mitondra ireo compte ireo ary tsy misy fifandraisana amiko mihitsy ireo soka ireo, hoy fanambarana hatrany izay nataony ity pejy ity. Ka nohony izany dia miantso atsika tsirairay mba ho mailo sy hitandrina mba tsy ho tratry ny fandrebirebena samahafa ataony ireo olon-dratsy ireo, mankasitraka indrindra Ramatoa Mialy Rajoelina ity manoratra ity, hoy ity fanambarana izay niseho ity. Izany hoe be de be ny compte feky, be de be ny compte izay tsy Mialy Rajoely akory nefa mitondra anarana Mialy Rajoely, ka izany indrindra no antony ity fampitandremana ity, mitandrema ny olona rehetra sao de tratrany izany fandrebirebena izany fa tsy Mialy Rajoelina velively ireny compte fako ireny. Ity hafa manaraka ity moa dia anisan'ny vaovao izay tena mampalahelo ary vaovaom-pahoriana moa izy ity. Nisy namono ny mpitsara substitut général avy any Mahajanga dia nalevina rehefa avy nivonona. Nanatitra voka-pifidianana tany Antananarivo moa ny antodiany rehefa niala tany Majunga. Raha araka ny resy vaovao miparitaka moa dia efa hatramin'ny 5 Jona 2024 no tsy hita popoko ity mpitsara ity, solontonia mpampanao lalàna ambony ao Mahajanga izay fantatra amin'ny anarana hoe Rakotondravony Harimo ity mpitsara ity. Raha nandeha nanatitra voka-pifidianana ny district ny Marovoay any amin'ny Senifohibe no nialany tao Mahajanga sady nikasa hividy fiara. Ary nanao andrana ilay fiara hovidina izy no nisy namono ity araka ny fanazavana izay miparitaka sy araka vaovao izay miely. Ary tamin'ny 7 Jona 2024 tokony tamin'ny 4 ora maraina vo ita nisy nandevina tao Antsadita Antananarivo ny vata mangatsikany, efa tsy ahaizana azy intsony ary efa simba tanteraka ny tarehiny sy ny vatany. Olona roa no efa voasambotra hatreto, voasaringotra amin'ny ity raharaha ity, mitohy kosa ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo tompon'antoka sy mpiray tsikombakomba amin'izao habibina nahazo ny mpitsara malagasy izao. Araka ny fampitam-baovao izay voaray ihany koa dia sabotsy 12 Jona 2024 zao no hiala ao Antananarivo ny razana ary ho entina ao Befotaka Avaratra district ny Analalava Fagitra Sofia. Raha tsy misy ny fiovana ihany koa dia ampandalovina ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antsohihy izy ny Alahady 13 Jona 2024. Mirary azy handriam-piadanana ary mankahery ny fianakaviaben'ny mpitsara malagasy. Mbola makasika an'ity substitut général ao amin'ny fitsarana ambony Mahajanga ity dia nanao fanamarihana ihany koa ny pejin'ny Fernancello nilazaka nanao hoe tsy misy idiran'ny resaka politika akory izao abibina natonga ny fahafatesany izao. Efa vitany antsakany sy andavany ny adidiny amin'ny mahafilohany SRMV azy ary nanatitra ny voka-pifidianana tsy nisy olana tsy nisy ninona. Tsara ihany koa ny manamarina fa tsy misy idirany asany amin'ny mampitsara azy na koa hoe tamin'ny nahafilohany SRMV azy izany zavatra izany. Nivakotra ny fiarany ary io no antondihany manokana iray hafa nanaraotrany hoe mba tafiakatra ao Antananarivo. Tamin'izany izy no tratrany fitaka sy soloky ary izao ny afara tamin'ny famonoana azy feno habibina izao. Izany dia anisan'ny fanamarihana kely izay navoaka ny Fernancello. Tsara ihany koa ny mampahafantatra an'izany zavatra izany
satria izay no voasoratra tao anatin'ny pejiny Fernazelo izay ihany koa ny vaovao izay navoakany. Rehefa voalaza ny mikasika an'izay indeha isika hivadika zavatra hafa indray izay anisan'ny tsara ho fantatra ary tsara ampahafantarina ihany koa. Nanao fanambarana moa ity namana ity moa dia candidat ny solombavam-bahoaka nilatsaka ho fidina tao amin'ny boriboritany voalohany ary toy izao moa ny hafitra izay nomeny ny omaly. Hoy izy hoe hiatrika fahalalana indray rehefa avy niatrika vahoaka, zany hoe école doctorale. Ity moa dia anisan'ny vaovao tsara ary tsara alain-tahaka ity satria ny fianarana ny lova tsara indrindra ary tsy misy mahafaty antoka ny olona mianatra izany. Ary mampirisika ireo tanora ankehitriny ihany koa fa tsy mifidy taona io fianarana io ary tsy manampetra ny fahalalana, dikan'izany mitrandraha fahalalana foana na efa lehibe aza ianao. Indrindra ny tanora izay mieritreritra hoe efa ngeza aho tokony hitady vola amin'izay. Io na de eo aza izany tady vola izany fa tsy tokony mijanona mianatra ary tsy voatery mandeha any ampianarana no mianatra fa afaka mianatra amin'ny fomba rehetra izay azo ianarana. Ho an'izay tsy nahino dia ampahafantarina fa ny maraina tokony tamin'ny 2:40 minitra dia nisy horohoron-tany indray ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Nanao fitsapan-kevim-bahoaka moa ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe vaovao 24 dia nanontany hoe taiza avy ianao no naheno izany. Be dia be ny olona mamaly izany tao anatin'ny pejy, misy ny miteny hoe tany Ambovombe sy ny sisa tsy voatanisa, koa dia manasanao ny hitsidika kely ny pejy vaovao 24 fa ho hitanao ao izany zavatra izany. Ny manaraka izay holazaina dia mikasika ny mamany Andriamatoa filoham-pirenena hajaina Andry Nirina Rajoelina. Ny anarany mamany Andry Nirina Rajoelina moa dia Madamo Olga Rajoelina. Hitantsika amin'ny ity sary ity fa izy no Madamo Olga Rajoelina izay ireny niteraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Arabaina ity reny mpianakaviana ity fa mankalaza ny tsingerin-taona naterahany ny tamin'ny omaly 20 Jona 2024. Mirary soa ho azy hatrany tompoko isika satria izy dia anisan'ny reny vy nahitana any filoha mamitsika Andry Rajoelina ary izy dia anisan'ny niteraka olomanga, niteraka olona mambahoaka. Arabaina izy ho ela velona ary indrindra ny zanany ho ela fanapahana ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izay atao satria tena anisan'ny araka izay nolazaiko teo fa niteraka olomanga ity namana ity, niteraka olomanga ity ray aman-dreny ity. Ny amaramparanansika ity video ity angamba dia ireto hitantsika amin'ny sary ireto fa anisan'ny tena mahafinaritra ary feno fahadiovana ihany koa ity sary ity. Ity sary ity moa dia eny amin'iny Ejeda iny. Ejeda moa dia distrikany Ampanihy. Distrikany Ampanihy dia région Atsimo andrefana. Hitantsika amin'ny ireto sary ireto izany fa tena mahafinaritra ireto sary ireto ary mahatehotia indrindra mahatehitsidika ihany koa. Manasanao mba hitsiditsidika kely manerana ireny Madagasikara ireny na ambanivohitra izany na ambonivohitra fa tena mahafinaritra tokoa izany Madagasikara izany satria kanto loatra i Madagasikara ary mamy loatra io nosy malala io. Zay koa no namarana ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo na vita ny ny video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana foana ianareo no mbola hanaraka ny video manaraka izay halatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy atao lava ny resaka hametra beloma izahay ody izahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay gaby oye tsao tsao amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy velomo.